Ia raha mahafantatra zany ny zava-nisy teto Mahajanga indrindra tany amin'ny faritry ny Antsantia zay nisy an'ilay fano azon'olona tamin'ny Arato tamin'ny Zomaariva, ary de nisy fianakaviana teo amin'ny 450 ny mihinana azy io, ka ny 12 amreo zany no narary zay ndesina tany amin'ny hopitaly. Ny zava-misy zany taorian'io zavatra io dia amin'izao fotoana izao de enina no maty, ka ireo enina reo zany dia ankizy izy ireo, ary anisany nisy ankizy zay teo 7 volana zay tsy nihinana an'ilay fano fa nono tamin'ny alalan'ny reniny. Rehefa natao ny fidinana tany fotony maly any idina tany toerana ny tenanay dia nijery ny zava-misy, ka tamin'izany no nahitana ilay mialasiny amin'ny teny français le carapace. Rehefa hita io carapace io de teo no nahafantarana fa io fano io dia anisan'ilay fano mety hisy poizina, ary de nisy poizina tokoa le izy. Ny anaran'ny fano io amin'ny teny français de hoe Erythromycelis imbricata, amin'ny teny gasy izy hoe fano sisika na fanoara. Io fano io dia ny ao anatin'ilay lisitra nataon'ny ministeran'ny Harena Tranche Zono anisan'ireo hazandrano zay mety ahitana poizina. Ny olona moa tsy nahafantatra zany de nihinana an'io fano io. Eto dia te hisarika antsika ihany amin'ity resaka fano ity, satria io tranga io de fa nisy tranga matetika miseho teto Madagasikara. Raha tsy teny aho tany amin'ny Tuiliara tamin'ny taona 370 sy 700 efa nitranga io zavatra io tany Tuiliara ary nahafaty olo 500. Tamin'ny taona 470 efa nitranga io tranga io tany Antala, nahafaty olona 5. Tamin'ny taona 570 mbola nitranga io tranga io ary nahafaty olona 6. Ary tamin'ny taona 470 sy 770 mbola nitranga io ka io tranga io tany Toliara, ary de zao izy tranga eto Mahajanga zao. Ka eto zahay de manamafy ho an'ny rehetrarehetra fa tsy azo atao ny maka fano na ny manjono fano. Zany dia voasoratra ao amin'ny lalàna mitondra ny laharana 12666/2014 tamin'ny 26/03/2014, ary mbola nisy naoty nataon'ny Premier Ministre tamin'izany fotoana zany manakana ny fakana ny fano. Ka eto zany zay de manentana ny olo rehetrarehetra fa sy tokony alaina ny fano ary sy tokony ho amidy anesena ny fano. N'antony de sotra, maro ny karazam-pano, nefa ny anesena zay isika zay mpividy anesena de sy mahafantatra hoe ity fano ity ve, satria misy karazany roa ny fano zay miteraka mitondra mety mihinana alga ao anatin'ny ranomasy zay misy poizina, de ny fano sisika sy ny fano lava, ny filazana azy na fano fosy amin'ny teny français hoe Selomia midas, scientifique zany izy io. Io fano roa reo dia anisan'ireo mihinana an'ireo alga zay mety mbola ahitana poizina. Amin'izao fotoana zao mbola mafana ny andro, zay ny fampitandremana atao an'olona rehetrarehetra mba sy tokony hividividy fano na de miparitaka azy ny fano. Ny fanapahan-kevitra zay niraisina ihany koa dia zao isika amin'ny teny zao de nasaina midina ireo mpanaramaso ny jono andray aka isava zay rehetra fano hita na varotana eny ansena. Ary zay fanapahan-kevitra zay de tsy hoe ho androany fosiny fa ho atao mandritry ny fotoana lava. Ka raha misy reny mbola miseho mahery loha mahery saina reny de ho atolotrinay amin'ny fitsarana io zavatra io, satria efa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra ny gendarmerie zay nifampiresaka tamin'zareo amin'ny fisarana zahay mba amaizana ireo olona zay mbola minia maka ny fano ka mivarotra ny fano eny ansena.